Valomerabantsika tsirairay avindray amin'ity larobia maraina fa 4 ny volana janoary ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teny indray amin'ity maraina ity. Faly ihany koa izay miara-banao tratrin'izao fotoana izao. Alohan'ny hidirantsika ny hamofinaina an'io ary dia hivavaka isika. Ry rainay tsara indrindra izay any an-danitra dia raha nilaza ny asa sy ny voninahitra natolotra ianao. Misaotra anao izahay satria noho ny amin'ny fitiavanao ny mbola maheto anay. Misaotra ihany koa Tompo ny fanananay ny rahalahy sy anam-pahavisana izay eto dia manambara fa tsy mifidy tavan'olona ianao fa mamposaka ny fahasoavanao sy ny fitiavanao amin'ny olombelona rehetra. Nofidianao manokana izahay mba hanjaka ny fanjakanao, mangataka aminao mba ho tehirizinao mbalanao manjakariva ka ny kivy ampaherezo ireo efa nividy lalana mangataka mba ho averinao ho amin'ny lalana tena izy hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao ny fahafatesan'i Kristy no nampihavana tamin'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Rômana 5:10 manao hoe fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjenantsika amin'ny fahavelomana ankehitriny rehefa nampihavanina. Amen. Tsy ailazaina ny renanan'ny hazo fijaliana. Eo anaty ansorona nataon'i Kristy ho an'ny taranak'olombelona dia tena tsinitsinina ny ezaka izay tena bitika izay aseho antsika sy ny fomba fiasantsika ho fanatratrarana ny fananjatana ny olombelona ary ho fanampiana ny lehilahy sy ny vehivavy mpanota mba hahafantatra an'i Jesosy. Tokony ho samy hafa amin'izay nataon'ny be sy ny maro hatrizay ny asan'ny zanakalahy sy ny zanakavavin'Andriamanitra. Raha tian'i Jesosy izy ireo dia hanana fahatakarana lehibe momba n'ilay fitiavana izay naseho tamin'ny olombelona lavo, izay nitako fanatitra lavo vidy tokoa ho fanavotana ny taranak'olombelona. Andriamanitra dia maniry fiara-miasa amin'ny zanakalahy sy ny zanakavaviny Adama rehetra izay efa lasa zanak'Andriamanitra ary manambara mazava ny mpamonjy antsika fa nitondra fanomezana manokana ho antsika avy any an-danitra izy dia ny fiainana mandrakizay izay tsy maintsy nasandratra teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria izy mba hitaona ny olona rehetra ho eo aminy. Ahoana ary ny tokony ataontsika amin'ireo lovan'i Kristy efa novidiana? Tokony hanehoana fitiavana sy fahalemem-panahy, famoram-po ihany koa ary ao anatin'izany firaisapo sy fitiavana. Rehefa izany dia hiasa amin'ny fifanampiana sy fitondrana fitahiana ho an'ny namany avy isika. Mihoatra noho ny firalahiana no ananantsika ao amin'izany asa izany. Miaraka amintsika ireo anjeran'ny lanitra, miara-miasa amintsika izy ireo eo amin'ny asa fanazavana ny ambony sy ny ambany. Ny janontsehatra tao anatin'ny asa mahagaga ny famonjenantsika Kristy ka nanapa-kevitra nandritra ny filan-kevitra niarahany tamin'irainy fa tsy hitsitsy n'inona na lafo vidy toy inona aza ary tsy hiaro na inona ho fanavotana ny mpanota mahantra tahaka sy tahaka anao na dia ambony toy ny inona aza ny sandan'izany. Ho nomeny ho an'izany asa famonjena izany ny lanitra manontolo ho famerenana indray ny toetran'Andriamanitra eo amin'ny olombelona. Ny hoe zanak'Andriamanitra manko dia miray amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra ary manatsotra ny tanantsika ao amin'ny fitiavana marina sy mahafohy tena mba ho fampahirezana sy hitahianan'ireo fanahy izay efa ho faty ao anatin'ny fahotana. Ny iriko amintsika dia hatsapa mandrakariva fa novidiana lafo tokoa ny fanavotana antsika ka aoka tsy ho atao tsinotsinona izany, aoka tsy ho ariana ihany koa fa tena ho raisintsika zava-dehibe isan'andro ary aoka izany no reharehantsika fa efa voavidy ny rany Kristy ianao ka aoka handeha tahaka an'izay ihany koa ny fomba fiainantsika eo amin'ny hafa. Dia mahereza indrindra tompoko fa afaka isika rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao izahay fa hanehoana fitiavana hatrany
voavidiny ranao zay ary tsy nisalasalanao mihitsy a raha ny amonjena anay. Nilozanao a ny lapa lehibe ny lanitra ary nafoinao ny seza fiandriananao noho ny aminay tsirairay avy eto. Mangataka aminao zay Tompo mba ambolenao ny mahandriamanitra anao anatinay, fahafoizan-tena, fiantranany hafa, fitiavana, taoka ny fankalana rehetra hiala aminay satria avy amin'ny ratsy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro